miaraba dia tonga soa indray minao fahasalama tsara sika rehetrarehetra androany sika dia andalindarina mikasika ny projet app sy ny zavatra manaitra na mahatonga ny horohorontany tany Madagasikara nisy horohorontany tamin'ny 2017 dia androany olazaiko anareo hoe inona ny antony nahatonga izany horohorontany zany ny atao hoe ARPA dia Height Frequency Active Auroral Research Program amin'ny teny malagasy fandaharana asam-peo momba ny fahariana mahery vaika ary afoizina amin'ny anarana hoe ARPA aokakona ao avaratra tsinanany encourage izay fanjakana États-Unis ao Alaska no misy azy miakatra tanteraka amin'ny tahirina ny angovo gaz sy pétrole izay aniorona sa arco izay tompony fahazoan-dalana mikasika ity ARPA ity no safidina manokana ity toerana ity no izy avaratra sady manandanja kokoa no ny fitarihany masoandro sy ny tselatra fikarohana amerikana natokana ho an'ny fandinihana ny tontolon'ny ionosfera ny tanjona amin'izany dia ny fandinihana sy fibaikoana ny toetry ny rivotra iainana ny tetikasa dia scientifique modèle momba ny atmosfera satria mitazona anjara toerana lehibe amin'ny fampelezana ny onjam-peo eny amin'ny rivotra na eny amin'ny abakabaka izany onjy zany ARPA dia mifandray amin'ireo ordinateur matanjaka indrindra eto amin'ny planeta izay ao amin'ny université ny Alaska izay hita ao Bedrovich Building raha ny toerana misy ity ARPA ity dia toerana iva hodidinina zavamaniry ary alavitra ny fikorotanana araka herinaratra izay ampiasainy vahoaka mampiasa 27 antenne izay mahatratra 20 metatra ny ahafony ary mifandray amin'ny fitaovana fandefasam-peo izay mahatratra 1 million ny watts farafahakely ireo antenne sy ny fandefasam-peo dia ampihaona mba ahazoana ny hery farany izay avo indrindra izay mahatratra 1 milliard de watts ary mampiasa 95 tonnes de diesel isanandro mampiasa 10 tonnes ny diesel isanandro ny fitaovana manokana ampiasaina antsoina hoe IRI na Ionosphere Research Instruments amin'ny teny malagasy fitaovana fikarohana amin'ny ionosfera izay tetikasa nalaina tamin'ny fikarohana nataon'ny scientifique Bernard Eastland ary Bernard Eastland indray kosa naka izany tetikasa izany fikarohana izany tamin'ny scientifique Nikola Tesla mampiasa onjam-peo farany izay avo na HF haute fréquence ohatra ny fandefasam-peo ampiasaina azoana io radio io ireto ARPA ireto izany no natao mba anaraha-maso izay zava-mitranga ao amin'ny ionosfera ary ny onja rehefa n'izy ireo amin'ny antenne ireo izay miparitaka eny amin'ny lanitra ary mandefa taratra tsy hita maso aty amin'ny tany ary lasa onja faran'izay ambany na ELF extremely low frequency EBF extrêmement à basse fréquence amin'ny teny frantsay ilay onde paritaka eny amin'ny lanitra dia mamorona karazana onja maro isan-karazany toy ny ataony four micro-ondes géant amin'ny toerana voatendry andefasana azy ampiasaina io onja mahery vaika io ary baikoana rehefa misy fahavalotrina hovonoina toy ny tranga tamin'ny ady tany Irak tamin'ny guerre de Golfe tamin'ny 1991 azo ibaikoana missile ampiasain'izy ireo mba ibaikoana missile ihany koa izy ity na anodinana avion raha ohatra ka misy avion na misy olona tiana izy ireo hovonoina ao anatin'ilay avion ampiasaina ihany koa io onde io mba anaitra ary atonga ny horohorontany na ny tsunami sy zavatra maro isan-karazany toy ny tranga tany Haïti ampiasaina ihany koa ilay onde anaovana scanner na iskanena ny tany na ny ranomasina na ifampiresahana amin'ireo sous-marin izay any anaty ranomasina faran'izay lalina indrindra nampiasain'izy ireo ty onde ty tamin'ny 2015 tany anaty ranomasina lalina indrindra dia nahafatisana trondron-dranomasina toy ny dauphin baleine maro isan-karazany nampiasaina ihany koa izy ty teto amin'ny abakabaka araka n'le teneniko teo hoe paritaka eny amin'ny lanitra le onde ilay herinaratra dia nahafatesana vorona maro isan-karazany
marina kely aloha fa ilay scientifique Bernard Eastland dia voalohaka tsy mitatana ilay orinasa intsony noho izy tsy mifanaraka tamin'ny fomba ampiasaina zany fikarohana izany nanao ireto fikarohana ireto ny Bernard Eastland sy Nikola Tesla izay nieritreretan'izy ireo atao amin'ny zavatra tsara fa saingy navadika ireto tafika nabakabaka sy tafika an-dranomasina izay vatsiny Pentagone vola ireto zavatra hafa zany lay fahaizana sy le fikarohana nataon'ireto scientifique reto ary izany no nahatonga azy ho voaroaka tsy nahazo ny tantana ny harpa intsony. Efa maro ny fanapahaizana izay manao fanadiadiana mikasika ity orinasa secret ny tafika amerikanina ity toy ny Dr Nick Begich, ny écologiste Jeanne Manin, mpanao gazety ary Jess Ventura izay mpanao politika amerikanina ex-gouverneur any Minnesota ary mpanao catch ihany koa izy. Anaovan'izy ireo fikarohana manokana ny mikasika ny harpe sy darpa ary ny programme Phoenix, ny programme ny CERN ary ny World of Warcraft sy ny Second Life. Zavatra mitofy ny ataon'izy ireo omeko ohatra iray raha ny programme Phoenix dia natao tamin'ny nampiasaina tamin'ny ady miaraka amin'ny Vietnam tamin'ny taona 1969. Natao izy io mba azahoana renseignement mikasika ny Vietnam ary nibaikoana azy ireo araka ny onde mba anakanana ny Vietnam mba tsy hikomy ho an'ny izany ireo révolutionnaire. Ireo tetikasa maromaro ireo dia mifantoka manokana amin'ny fibaikoana ny atidoha vahoaka eto an-tany. Mampatonga ny olona sorena tampoka, masika, malahelo lava dia izany avy amin'ny reto onde reto. Ny harpa sy ny pasy kosa indray dia manaparitaka maripana farany izay ambony indrindra ao amin'ny ionosphère mba hibaikoana ny atidohan'ny olona tsirairay tsy araka ny sitrapony. Manaparitaka maripana faran'izay avo indrindra izy ity mba hiaktivena ny horohorontany toy ny tsunami ampiasaina amin'ny ady amin'ny favalo andefasana bombe virtuelle izay tsy hita maso. Misy maromaro ny toerana misy ity harpa ity ao États-Unis fotsiny zao efa misy anankitelo izay ao amin'ny Arecibo ao amin'ny nosy ny Porto Rico ary ny station IPAS izay tsy alavitra ny harpa eo aniran'ny Fairbanks any Alaska. Ny marpa ny Europa kosa indray dia ao Tromsø ao Norvège ary ny farany Russie akaiky ny Nizhny Novgorod station Sura. Ny zavatra faharoa izay antony mahatonga ny horohorontany dia ny fitrandrahana solitany na fampiasana hery avo amin'ny géométrika dia mahatonga horohorontany farany izay avo indrindra izany. Efa mantoana ny maro ny ahafantarana fa ireo tranga ireo dia mahatonga séisme magnitude ambany saingy taty aoriana noho ny fitrandrahana angovo isan-karazany mifanesesy dia miakatra ary lasa matanjaka be ny hery na ny énergie izay ampiasaina noho izany fitrandrahana solika izany ka mahatonga ny horohorontany mafy ary nahafatisana olona maro dia maro toy ny tranga tany Oklahoma tao États-Unis dia misy horohorontany magnitude 5 no miakatra dia matetika mitranga amin'izao fotoana izao noho io fitrandrahana solika io ary noho ny pollution izay miakatra aty an-tanety noho ny forage ny pétrole atao any ambany amin'ny tany izay lalina indrindra ary dia mahatonga ny horohorontany. Mahatratra arivo isan'andro ny horohorontany natoraly izay mitranga eto an-tany fa saingy tsy takatry ny tsy tsapany ain'olombelona satria ambany dia ambany izy zany. Mihetsika isan'andro ny tany fa ny mahatonga ny séisme dia ny olombelona 99% ny loza izay lazaintsika voajanahary dia ny olombelona no manao azy. Tamin'ny 2017 nisy horohorontany nahazo any Madagasikara magnitude 5,9 izay lazain'izy ireo raha manao fanadiadiana anao dia lazain'izy ireo hoe magnitude 4 ho nisy tany Madagasikara fa magnitude 5,9 na magnitude 6 no nisy tany Madagasikara nahazo any Madagasikara sy Mayotte io séisme io. Tamin'ny daty io ihany koa dia nisy fitrandrahana pétrole tao mainty rano tsy mirory tamin'ny 2017 izay arahana amin'ny OMNS
ary ny orinasa tsy miankina amerikana Touradji Capital Management, RAB Capital, Presidency Capital et Grafton Resource. Io orinasa iray io nitrandraka pétrole tany Maintrandro tamin'ny 2017 dia izany no nahatonga ny horohorontany izay lasa magnitude 5,9 tany Madagascar. Tamin'ny 2014 nisy essai nataon'izy reto raha ny ARP tany Russie izay eo amin'ny station Soura dia nanao essai nandefa onde ary lasa nivadika bombe atomique teny amin'ny lanitra izany ary izao hitantsika amin'ny maso zao ny vokatrin'izany ary rehefa latsaka taty an-tany ilay onde nalefa dia izao hitantsika maso ihany koa ny lavaka izay vitany. Zay zany le resaka ARP satria resaka foana le izy hoe ARP mibaiko ny saitsika ARP manao ny horohorontany sy ny tsunami, ARP manao fanodinana avion sy missile ary ity zavatra ity no tian'izy ireo ho atanteraka ho ampiasaina amin'le nouvel ordre mondial izay tian'izy ireo ho tanteraina. Zay angambany dia mety mba efa fantapatantsika hoe inona zany no mahatonga ny horohorontany satria ilay olona nanoratra tamiko hoe fangany horohorontany azo foronina dia zay efa teneniko anao izay 99% dia olombelona manao ny horohorontany, ny 1% dia horohorontany naturel ary tiantsika olombelona fa ny biby no maheno azy satria biby sensible kokoa ny sofina sy ny hoditra amin'ny resaka horohorontany naturel tian'ny vatantsika satria sekosy kely ariva dia iva ny fihetsikin'le tany dia tiantsika fa le manomboka n'le magnitude 4 izy dia fa olombelona toy ny fitrandrahantsika izay zavatra misy any ambanin'ny tany dia fitrandrahantsika noho n'le fanozonazonantsika n'le rocher ilay vato any ambanin'ny tany na ny ranomasina izay farany lalina indrindra dia ireny no miactive ny horohorontany. Izay indray zany ny androany dia isaorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoana indray manaraka dia resaka hafa indray no resaitsika veloma daholo tompoko mametraka mandra-piona dia manaraka indray.